Ry avana malala faly miaona aminao indray amin'ity ano ity. Izay azontsika miaino ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy omeny antsika koa. Ipajenantsika ny lohateny izay nomena tokoa ny mamory vokatra ho an'ny Tompo. Ianao ry havana, ilay vokatra ny tenin'Andriamanitra ka aninan'i Jesosy Kristy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alarobia 9 Oktobra 2022 ibanjenantsika ny lohateny manao hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo. Andeha ry havana hidera sy hankalazan'Andriamanitra isika. Hisaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ndrery fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miarah mankalaza amin'ny Jehovah amiko, aroka hiara-manandratra ny anarany isika. Amen.
Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra mpanavao ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomanao anay koa. Misaotra sy midera ary mankalaza emame voninahitra inaranao zahay satria masina ianao. Tompo, manao tompanitriteny zay, mamindra foana ary mamelahany erikay no niavitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho anay. Tompo, amakisain'ny mofinainy zay dia tario amin'ny fananao masina mba mantarana ny sitraponao fa izay no vokatra vorina ho anao. Aoka hitomo ny finoanay anao ilay masina. Anaran'i Jesosy Tompo, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity an'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny boky Nehemia. Nehemia toko 17 ka ny 10 ka hatramin'ny 14. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny Levita ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny Levita sy ny mpihira izay nanao ny raharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka aho ka nanao hoe nahoana dia ilaozana ny tranon'Andriamanitra. Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia nentin'ny Joda rehetra ho ao amin'ny trano firaketana ny 70 vary sy ny ranom-boloboka ary ny diloilo. Ary nanendry mpitambina ny trano firaketana aho. Dia Selemia mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaia avy amin'ny Levita. Ary manarakaraka azy 3 lahy dia Hanana, zanaka lany Zakora, zanaky Metania, fa natao matoky ireo ary ny adidin'ireo dia nizara ho any rahalahy. Tsarovy aho noho izany ry Andriamanitra, ka aza kosehina ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitra sy amin'ny raharaha tokony atao ao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana. Dia ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy dia ampahery ianao. Nofinainao antsika an'io ka novakena tamintsika teo. Nehemia toko 17:20-24 dia milaza nampatsarana ny fanao sasa izay mahadiso ny olona. Ka inona no fanovana nentin'i Nehemia? Fanarenana sy fanavaozana. Zany ry navery Nehemia tamin'ny maha izy azy tanteraka ny fanompoam-pavahana tao amin'ny tempoly, indrindra ny mahakasika ireo Levita sy mpisira nanao raharaha. Voatery nandao ny asa fanompoana mantsy izy ireo satria tsy voaloha ny fivelomana. Tsy nandoa ny ampafolo-karena ny olona ka nandositra any an-tsaha namboly izy ireo. Nangataka tamin'ny mpanapaka i Nehemia mba hamory sy hamerina azy ireo. Fanarenana sy fanavaozana goavana no nataon'i Nehemia mba hiverenana ny zavatra rehetra amin'ny laony. Na olona zany, na fitaovana izay ampiasaina eo amin'ny tempoly zany. Tranga mety isy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ry havana ny toy izany. Andeha isika hitondra fanavaozana sy fanarenana izay rafitra mety mahatonga ny fandosirany mpanompon'Andriamanitra na tsy ahafahany manao ny asa. Aza vela iseto izy ireny fa ampio mba lavorariana ny hiraka nampanaovan'ny Tompo azy. Ny fanavaozana nataony Nehemia koa ry havana dia izao, verina amin'ny laony ny raharaha tao amin'ny tempoly. Noho ny fanarenana sy fanavaozana izay nataon'i Nehemia dia niverina tamin'ny laony ny raharaha rehetra mahakasika ny tempoly. Nanaritra ny ampafolo-karena tao amin'ny trano firaketana ny vahoaka. Nandroso araka ny tokony ho izy ny anjara ny andraiketany tsirairay. Tsy mora ny famerehana amin'ny laony sy ny famarina ny vahoakan'Andriamanitra. Fangatahana nataon'i Nehemia ny mba hitahian'Andriamanitra ny ezaka rehetra amin'izao fanarenana izao dia ny momba ny tranon'Andriamanitra sy ny fanompoam-pivavahana. Zany ry havana, saina zany. Ny amin'ny tranon'Andriamanitra azontsika miara-mivavaka. Ny tokony ataonao koa manoloana izay asa atao amin'izany. Ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra mofinaina nomeno anay izay milaza ny fanovana nentin'i Nehemia dia ny fanarenana sy fanavaozana ka niverina tamin'ny laony ny raharaha tao amin'ny tempoly. Misaotra Tompo fa mitarika anay andiny teny zany amin'izay tokony ataonay. Tompo, sitrandro ireo marary ka omeonao fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana maindrindra mantsy ianao koa atoany ny asa fitsaboana. Tompo, ampirezo ireo azony manjo ary vonjeo ny marezo zok'olona tsy ireo sahirana hitsanjovanao ireo any am-pigajana ihany koa.
tao io fihazakazanay amin'ny asa mandraraha ataonay, ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasana tsara rehetra. Ampinjara ny fahasoavanao koa tanterao tompo sy mahasoa ny mpanomponao tsiraray avy. Jereo manokana Jesosy ny firenenay ka ampio izahay anarena ny zavatra rehetra. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy ilay mpanasitrana anay zay efa nampiombona anay amin'ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izy anona saza ao anay, ary mamelaha ny erikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ho an'ny havana rehetra iray fonana ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny homba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teon'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.